fivavahana katolika Maopera isan'ny efa nitondra fanazavana ihany koa ary nanamarika ny amin'izay hoe tsy araky ny voalaza fa zareo anivon'ny polisym-pirenena mihitsy ny tena tokony antoka tamin'ny famaizan'ireo tanàn'ireo afaka manamafy sy manindry an'izay feo efa nandeha zay ve anareo? Voalohany misaotra nanolotra ny fitenenana ary miarahaba zay mpagnaraka an'izao onjam-peo zao. Afaka magnamarigny magnome données vitsivitsy zany zahay satria voalohany araka ny présentation natao teo responsable ny radio ny katolika ao mandritsara ny tenako mon père Razafy Mandimby fidèle raha nitranga io zavatra io dia tsy nitsahatra ny fandray tamin'ny mpiasana radio tao Befandriana Avaratra tamin'ireo solon-tena ny fokon'olona tao Antsakabary ka tsy afapo tamin'izay dia nandefa solon-tena mihitsy ny radio fivoarana am'izao fotoana iresantsika zao dia mbola any io solon-tena io miezaka manangom-baovao ka ny vaovao nalefany hatreto dia niasa aloha izy dia tonga tany izy ny larobia dia lakamisy tontolo andro miasa dia larobia tontolo andro efa niasa lakamisy mbola manohy niasa dia zoma mbola miasa ka ny vaovao efa azo ampelantanana am'izao dia isan'ny tranomay 7,700 tena nisaina tsirairay ny trano amin'ireo tanàna 5 zay niaran'ny fahamaizana ary nisan'ny olona traboina am'izao 5,700 zay zany nisan'ny olona ary atram'izao zany mbola misy voatazo amin'ny hôpitalindrimasera ao Antsakabary reo naratra noho ny antony maro samihafa ary mbola maro ny mivezivezy manao pansement sy manohy ny fitsaboana any an-trano zay zany ny zava-misy aloha hatreto ka jerentsika avy hatrany angamba inona no mety ho vokatra izay tsara tonga dia jerentsika inona no mety ho vokany vokatra io hetraketraka ny fandorana tanàna io za io tsy milaza hoe fokon'olona meloka polisy ny diso tsy any ny resaka fa mijery réalité fotsiny antsika inona ny zavatra mety hitranga zava-mitranga am'izao aloha dia latsaka mifantrana tanteraka tsy nampoizina ny vahoaka amin'ireo tanàna niarany hain-trano ary tsy manan-koanina izy ireo tsy manan-kitafena sirakofana izy ireo tsy manana trano ialofana izy ireo zay zany ny zava-misy ireo mpampianatra zay niarany erisetra tsy afaka mampianatra koa satria mpampianatra karamainy ray aman-dreny mpianatra ireo vary any fanakaraman'ny mpampianatra tsy misy volany fanakaraman'ny mpampianatra tsy misy satria may aho daolo araka ny loharan'baovao nalefany mpanao gazetinay dia avary any amin'ny 540 daba 300 daba 100 daba may lasa laveninao vola any amin'ny 5 millions 2 millions arakaraka fananany rehetrarehetra zany potika ao ka reo rehetrarehetra zao zavatra iainany ponina am'izao raha mandeha lavidavitra atsika tsy janona amin'ny androany fa lavidavitra kely satria aiza reo olona reo mipetraka fa nanotaniko omaly aiza reo olona reo mipetraka any amin'ny fianakaviany any amin'ny tanàna hafa zay tsy may hitantsika nefa ny fahoriany vahoaka am'izao toetrandro manao ny ataony mpamboly reo tsisy zavatra iainany afa tsy ny fambolena dikan'izany ito io fantrana io hatramin'ny oviana ho zaka ny fianakaviana iaina hiaraka amin'izy ireo ka zay rehetra zay dia mety hito raha tsy misy fanampiana ataon'ny praitan-drazana fanampiana ataon'ny fitondram-panjakana azagaga atsika atsoatsy raha hito ny asan-dahalo amin'ny faritra io satria ho sahirana izy tsy nay tsy mba vatsy ka io zany no zavatra azoko lazaina aloha ny anoizantsika resaka rehefa avy eo ny Maopera Be Pierre ianao ao atoerana mihitsy ao amin'ilay tanàna Antsakabary inona no azonao ambara amin'ireo lafin-javatra eo satria ho jerentsika mantsy rehefa avy eo ny tenin'ny tompon'andraikitrara-panjakana ny ministry ny filaminam-bahoaka zany fa ianao any toerana aloha teo amin'ilay tanàna mihitsy akoatran'ny mampitondra fivavahana anao ianao zo moa zany miandraikitra hoe curé ao amin'ny paroasina Antsakabary afaka mitondra fanazavana amin'ny zava-nisy tany ve ianao? Ya misaotra nagnamen'ny fitenenana
eto moa tsorigna mialoha fa tsisy resaka politika ary ny zay pretra moa tsy miditra amin'izay velively fa ny zava-misy ary ny zavatra azoko ambara dia haiko loatra reo toeragna reo satria agnatin'ny paroasy ny Ansakabary tsy lavitry ny Ansakabary izy reo eo amin'ny 9 hatramin'ny 8 kilometra menatsimo avy ao Ansakabary misy reo toeragna zay intrangany hain-tragno sy ny famonoagna polisy reo mampalahelo ny toe-javatra mitranga tena mampalahelo satria ny fiainan'ny ologno ao dia tena ologno tsotra izy reo ologno miaigny amin'ny fambolena ny fambolena vary ary iarahantsika mahita ny taogno 17 to taogno tsy dia misy orana loatra dia amizao tsy mbola misy tena asavary zany ataon'ny fokon'olona fa dia mipetrapetraka eo zareo tsisy ny orana dia avy zao ny hain-tragno ary tsorigny eto tsy fanaratsiagna ologno fa tegna zavatra marigny ny hain-tragno misy ary azafady raha reo polisy no voatondro nandoro io tanàgna reo dia mampalahelo zany ary tena hoe vaccin zahay miaraka amin'ny fiangonana manontolo hoe hanakory zany ny hoavy ny faritra io mijaly ny vahoaka ka mbola magnamafy ny tenin'ny momperanamagna teo hoe magnano antsoavo hijery akaiky ary hagname fagnapiagna araka zay atao amin'ny malagasy malala-tagnana magneragna nosy ary mangataka fagnapiagna manokana koa aminareo mpitondra fanjakagna fa tena mampalahelo ny zava-misy ny vahoaka efa sahirana ary haintsika agny Ansakabary dia toeragna atao hoe lafitrandriana ny lalagna ratsy amizao tsy tena ratsy be ny lalagna dia miampy zao hain-tragno zao koa sahirana ry vahoaka zay ny teninay ka dia zava-misy maro tokoa dia misaotra misaotra anareo amin'izay fanazavan'izay fa ny fanamafisana an'izay moa zany akoatran'ny vaovao efa tonga taty Tananarivo ny elipatrana manerana nosy ary rehatra ny ivelany any dia nisy tokoa zay hoe ny mpitondra fivavahana tahaka anareo nanamarina ny amin'ny hoe iza ny tena tompon'antoka ary zareo anatin'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara ihany koa dia nahazo ako avy amin'ny mpitsara namany any atoerana nanamafy an'izay hoe ny avy eo anivon'ny polisy pirenena no nahavanina an'izay dorotrano zay